faly miarahaba atsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny WATAWATA ny tenako androany isika dia ndiresadresaka indray vao malaza amin'izao fotoana izao toy ny mahazatra moa dia famtinam-baovao no resana amintsika atao anatin'ny vidéo ny WATAWATA ka noho izany ireto teboka manaraka ireto no fitinina amintsika atao anatin'ity vidéo ity raha tsy fahasalamana niverina aty Afrika ny kolera ampolony ireo firenena no ahitana arety mifindra hoy ny OMS MTA nandray ny asany ireo tompona andraikitra vaovao anentsy ombivositra roa ny very tao ambendrana ka tafaverina amin'ny tompony izany ankehitriny RN6 efa misokatra ny lalana voabahana tao mampikony Adolphe Fieremba fitantanana mangarahara ny volam-bahoaka ao amin'ny commune niampy ireo fitaovana ao amin'ny bureau sy jiro manazava ny tanàna ao Berziny ireo rehetra ireo no fitinina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasitsika rehetra no commentaire amban'ity vidéo ity mba afahana mandravina ireny hevitra rehetra ireny anaovasika vidéo manaraka eo manasitsika ihany koa ilaiky ny vidéo antsika ary manasitsika tanandro hatrany abonné amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay levana sisy tao WATAWATA toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrela isika fa vetrany tonga de vavany ndawary RN6 efa misokatra ny lalana voabahana tao mampikony ny fisian'ireo fiara vaventy izay miraikitra tsy tafavoaka no anisany nampikatso ny famoivoizana amin'ny lalam-pirenena fahenina iny fa indrindra eo ampidirana ny tanàna mampikony ankehitriny nefa dia efa afaka avokoa ireo fiara vaventy miisa roa izay ny bahindalana teo amin'ny 6 km tsy hidirana mampikony miverina amin'ny lona araka izany famoivoizana araka ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana anentsy ombivositra anankiroa izay very tao ambendrana no tafaverina amin'ny tompony amin'izao fotoana izao reraka noho ny ketsa an-tanimbary mandritra ny tontolo andro ireo tompon'omby ka rendrika ny toromaso amin'izany nefa manararoatra mamaky trano sy mamaky valanomby ny mpangalatra izay tsy matahotody olona mifoho maraina andeha hiasa an-tanimbary ny kasa hamoaka ny omby no nahatsikaritra fa foana ny tao ambala ka raikitra ny fanadiadiana sy filazam-baovao tokony ho tamin'ny efatra ora sasany maraina araka ny fanazavana nandritra ny adinam-bava natao olona iray izay tratra ny odialina nilaza fa avy namonjy fety amin'ny tranobokon'olona tokony ho tamin'ny ray ora sasany maraina tamin'ny andron'ny 4 febroary 2024 nefa no nisy omby roa niakatra nisy manesy avy eo amin'ny renirano tokony ho 2 kilometratry ny Antsui ka nanaitra ireo mpanao andromasom-pokon'olona tao ambendrana commune ambonivohitry ny Antsui ka novoatorana tady ilay olona tratra io aloha mba tsy handositra avy eo ny fanenjehana tamin'ireo dahalina nisy omby fa tsy tratra tavela teo kosa ireo omby roa avy nangalarina nampandreny zandary ka tonga avy hatrany ary niaraka nanadiady ilay tovolahy tratra ny andromasom-pokon'olona sady niandry ireo omby mba tsy hisy hanafika ary ireo tompony izay hanao filazam-baovao misy ny fifandraisana sy ny fampitam-baovao tamin'ireo fokon'olona nahita ireo omby sy ny tompon'omby very ary tonga nanamarina izany izy ireo avy eo notakiany zandary ny hamohana taratasy ny omby mba hanamarinana ny fananana izany omby izany ary nomena azy ireo avy hatrany rehefa voamarina ny fiarahana misalahy sy mifanometanana amin'ny fandriam-pahalemana tahaka izao no ilaina sy anisany manampy ny zandary amin'ny alalan'ny tanamaro koa mankasitraka ireo fokon'olona ao ambendrana izay nanaraka ny lamina sy ny fanentanana natao hisy ny fanentanana ireo fokon'olona hafa mba ahazona vokatra tsara tahaka izao ho izy ireo hatrany ny zandary dia vonona mandrakariva ary aza misalasala miantso raha misy tranga hafahafa na tsy fandriam-pahalemana fa namanao ny zandary ary vonona hiaro anao sy ny fanananao hoy hatrany GPHC Randrianadary Blanchard komande ny vondrony tomboparitry ny Antsui niantso ny fiarahamentany daholobe amin'ny fandriam-pahalemana MTA nandray ny asany ireo tompona andraikitra vaovao vita ny zoma 2 febroary teo ny famindram-pitantanana teo amin'ireo samby tompona andraikitra ambony eo anivon'ny ministera ny fizahantany sy ny asa tanana taoreny fanendrena azy ireo nandritra ny filan-kevitry ny ministry tamin'ny 1 janoary nandray ny asany araka izany i Yves Maurice Rakotiniaina izay voatendry ho sekretera jeneraly vaovao ny solotena an Théodore Rakotormina tafapetraka eo amin'ny mahatele jeneraly misahana ny fitantanana arabola kosa i Rijara Samuel raha i anta Stéphanie Asman no ny andraikitra izany teo aloha Adolphe Fieremba fitantanana mangarahara ny volam-bahoaka ao amin'ny commune niampy ireo fitaovana ao amin'ny bureau sy ireo jiro manazava ny tanàna ao Berziny mba ho fanatsarana ny commune ny tolotra izay omena ny vahoaka dia nividy ordinateur efatra ho an'ny bureau ary ordinateur ray portable niampy imprimante telo ny commune ambonivohitry ny Berziny izany dia vola madidion'ny commune fa avy tamintsika vahoaka izany hoe ressource propre interne na RPI ka mankasitraka atsika vahoaka amin'ny fiarahana misalahy ho an'ny tanànantsika hoy ny ben'ny tanàna Adolphe Fierema izay voafidy tao Port Berger ankoatrany hetsika fanerana amin'ny fanafarana ny milina vaovao hamahana ny olana herinaritra ao Port Berger izay efa tonga dia misy lampadaire cobra maro ihany koa hoy hatrany ben'ny tanàna izay hanazava ny tanàna ny Berziny ary ny maranantsika azy niverina aty Afrika ny kolera ampolony ireo firenena no hahitana anti-arety mifindra hoy hatrany ny OMS tafiditra ao amin'ny nosy Comore ny voalohany volana febroary ity valaretina kolera ity niantso ny mponina any an-toerana ny ministry ny fahasalamana komoriana Loby Yakouti Atomane samy hitandrina mba tsy hampahazo vahana ity aretina ity ankoatra ny ao Comore dia ahitana kolera ihany koa ao Mozambique firenena afrikanina folo eo
no voakasiky ny valanaretina amin'izao. Io kosa no fanambarana nataony fikambanam-be iraisam-pirenena momba ny fahasalamana na ny OMS taoriny ny fanisana farany natao tamin'ny 2 febroary. Izay ara tomboko lasy tomboko vavy famarana ko an'ity vidéontsika ity. Manasa antsika rehetra hanao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba afahana mandravo nandreny hevitra rehetra eny anaovantsika vidéo manaraka eo. Manasa anareo ihany koa hilike ny vidéontsika ary manasa anareo hatrany hiabone amin'ny chaîne-ntsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa any amin'ny sisy tombo WATAWATA GASY. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka de mirary soa. Simio, o meka me mito, sasa miano tin, falovia no zautia, vama heri vitia, vanga, atulu chono, tani gesa, atulu chono, tifo umbaleva, atulu chono. Samia ngatinge anotiako